mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmerabantsika rehefa kotratra ity alatsinainy faharoapolon'ny volana febroary ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny salamo fa 8:20. Salamo fa 8:20 andiny fa 8 ka hatramin'ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Inona no iarovan'ny satovo ny lalaka-leny tsy ho voaloto? Ny fitandrema manaraka ny teninao. Tamin'ny foky rehetra no nitadiavako anao, aza hivela hivily ala mididinao. Atao-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Isaorana ne anao Jehovah, ampianaro ahy ny didinao. Ny molotro no nentiko ny laza ny fitsipika rehetra ny lokon'ny bavanao. Ny lalan'ny teny vavolombelonao no hifaliko, tahaka ny faliko amin'ny harena rehetra. Ny didinao no hosaintsainiko ary hodiniko ny lalanao. Ny didinao no iravoravoko, tsy ho adinoko ny teninao. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Saika ain'ny ankizy, ain'ny tanora, haitsika tsenjery ity andin'ny fahasivitiny hoe inona no iarovan'ny zatovo ny lalaka-leny tsy ho voaloto? Ny fitandremana araka ny teninao. Raha ohatra ka tena jerena ny dikateny na ny bokina ny testamenta taloha na ny teny Hebreo na ny ratana ity andininy ity dia somary mametraka fanontaniana lalinalina kokoa izy manao hoe inona no ataon'ny tanora? Inona no ataon'ny tanora mba hadio ny fitondrantenany? Zay no azo lazaina ho tena mahadika azy ity. Inona no ataon'ny tanora, na inona ny zavatra tokony ataony, na manao inona izy mba ho madio ny fitondrantenany, na ho madio ny toetrany, na ho tsara ny fitondrantenany. De tena resaka etika mihitsy zany na moral ity eto am-pelatanantsika ity. Inona no ataon'ny tanora, inona no ataon'ny zatovo, manao inona izy mba ho madio fitondrantena? De ny valiny de izao manao hoe raha mitandrina tsara na raha mitandrina ny teninao, mitandrina ny tenin'Andriamanitra. Raha toa ka jerentsika tsara lay salamo moa zany de miresaka ny momba ny didin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. Ny fandiniana ny didin'Andriamanitra no resahany ity salamo fa 8:20 ity. Mametra-panontaniana zany eto ilay mpanao salamo, ahoana ary nataonao tanora mba hadio ny fitondrantenanao, mba hadio tsara ny toetranao, mendrika ny toetranao. Raha ohatra ka mamaky ny soratra masin'ny testamenta talohantsika de misy karazana riana vitsivitsy zay tokony atao zany mba hahafahana manana fitondrantena mendrika. Rehefa mitentsika hoe fitondrantena eto dia ilay hoe satria toetra ny resahana eto dia ilay olona sy ny tenany, ilay olona sy ny manodidina azy. Avahantsika aloha lay hoe lay olona sy Andriamanitra, iny efa mazava, fa ilay olombelona, ilay tanora sy ny tenany, ilay tanora sy ny hafa no resahana eto. Zay no ataontsika hoe moral na etika. Tsy tena mitovy koa moa zany hoe moral na etika. Mitovy izy ndraindray fa amin'ny fotoana sasany tsy mitovy. Moral amin'ny lafiny ara-tantara de saika ny fivavahana no resaka azy, ny finoana no miteraka azy. Ny etika kosa de saika ny raison na ny fieritreretana no miteraka azy. Raha teo amin'ny lafiny ara-tantara. Fa izao ny bokin'ny salamo eto manao hoe inona zany no ataonao tanora mba ho tsara ny toetra, ny moral na ny etikanao. De mamaly any izy manao hoe ny fitandremana araka ny teninao, na araka ny tenin'Andriamanitra, na ny fanajana na ny fitandremana ny didin'Andriamanitra. De ohatsika hoe raha ohatra ka mijery tsara tsika amin'ny soratra masina dia misy riana eo amin'ny sahabo, tototsika hoe 2 na 3 eo, ilay mahatonga ny tanora ho manana toetra madio. Voalohany indrindra dia ny fototra. Ny fototra indrindra dia ny fitandremana ny didin'Andriamanitra.
zany hoe ny tenin'andriamanitra sy ny didin'andriamanitra. Io a de fototry ny ataontsika hoe moral mba hatonga ny tanora na ny olombelona. Ny tanora moa matetika resahana eto amin'ity tanora fa mety ny olombelona rehetra, fa satria moa ny tanora betsaka ny vakam-panahy, mety tsy de mitovy loatra am'izao andro enatsika zao hoe be vakam-panahy tao ny olona rehetra. Fa ny tanora tamin'ny fotoan'andro dia betsaka kokoa ny vakam-panahy noho ny antony maro samy hafa. De eto zany a dia ny tanora aloha ny resahana hoe ahoana no ahatonga ny tanora anana fitondran-tena madio, de mazava ny fototra hotsika teo de ny tenin'andriamanitra. Io tenenina io, ny fitandremana araka ny tenin'andriamanitra, fototra io. Raha ohatra ka voazo ny tanora tsara zany, voazontsika tsara zany ny tenin'andriamanitra, dia efa mizotra makam'lay efa ao anatin'ny fahadiova-pitondran-tena itsika. Fefy lehibe ho atsika io, fefy lehibe tokoa tsy ho an'ny tanora ihany fa ho an'ny mpino mihitsy no hoe ny tenin'andriamanitra no fenitra izay andrefesana ny hoe madio fitondran-tena. Satria samy manana ny fenitra ataontsika hoe andrefesany atao hoe madio fitondran-tena ny olona tsirairay avy. Fa ny baiboly de manao hoe ny tenin'andriamanitra no andrefesana azy, tsy ny fahendreny zao tontolo zao akory, satria manana zay heveriny hoe madio fitondran-tena zao tontolo zao. Fa ny baiboly de manana fanazavana hoe zao no atao hoe madio fitondran-tena. Fa ny faharoa dia ndriana manaraka de zao ny hoe mahatonga ny tanora koa anana fitondran-tena madio, dia lay eo koa ny fanajana ny ray aman-dreny, ny anatra ny ray aman-dreny. Fenitra faharoa io. Raha ohatra ka ataovy hoe miala amin'ny tenin'andriamanitra, tsy ao ny tenin'andriamanitra, ataovy any amina fiarahamonina tsy manana tenin'andriamanitra, dia inona ny fenitra, inona ny mahatonga azy anana fitondran-tena mendrika? Malagasy talohan'ny dingana fivavahana kristianina de tsy nanana ny tenin'andriamanitra, fa nanana fitondran-tena mendrika ihany ny tanora. Dia inona ny nananany? Dia ny faharoa de zao ny fanajana ny ray aman-dreny. Fanajana ny ray aman-dreny, ny teny ray aman-dreny zany io, ny anatra ny ray aman-dreny zany io. Dia zava-dehibe mihitsy zay. Ny hoe rehefa ohatra ka ao anatinao ny tao amin'ny fiarahamonina ka hajainao ny anatry ireo olon-dehibe, ny anatry ny ray aman-dreny, ny anatry ny zokiolona, de zao afaka mipetraka ihany ianao ao anatiny ataontsika hoe tokotanin'ny fahendrena, tokotanin'ny fahaiza mitondra tena. Ny henany malagasy nandritra ny 100 taona ny maro io. Fa eo ambonin'izay, raha tsy eo ndray ary zay, ataovy hoe ivelan'izay rehetra zay, inona ny fahatelo? De zao ny fanajanao ny tenanao. Ny fanajanao ny tenanao. Ahoana ny fototry ny hoe fanajanao ny tenanao? Ny fototry ny hoe fanajanao ny tenanao de zao ny hoe izay tsy tianao atao aminao de tsy ataonao amin'ny hafa. Zay ny fitsipika faharoa. Izay tsy tianao atao amin'ny tenanao de aza atao amin'ny hafa. Mahay mitondra tena tsara ianao raha ohatra ka hoe tsy eo ary zany ny fivavahana. Ataovy hoe tsy misy olona tsy mivavaka mihitsy, dia manana ny fiainan'ny fanajana ray aman-dreny izy. Ataovy hoe tsy eo ivelan'izay ndray, tsy eo zay hoe tsy eo zay fanajana ray aman-dreny, tsy eo tsony zany le ray aman-dreny, efa tsy eo tsony zay rafi-piarahamonina hoe ray aman-dreny mananatra, zokiolona miteny, dadabe sy bebe sy ny fianakaviana, efa tsy eo tsony zay. De zao tokony eo ndray kosa ny fahatelo farafaratsy ny teny hoe ny fanajanao tena. Ary ny fanajanao tena de manomboka amin'ny hoe zay tsy tianao, zay tsy tiako atao amiko de mba tsy ataoko aminao koa. Fa izao zavatra mitranga rehetra reo nefany amin'ny fiarahamonina iainantsika de zao rava reo zavatra anankitelo reo. Tsy eo tsony lay tenin'Andriamanitra, rava lay fototra. Tsy eo tsony ny fanajana ny anatry ny ray aman-dreny sy ny zokiolona. Ary fahatelo de zao tsy eo tsony koa le hoe ny fanajako tena hoe zay rehefa mba tsy tiako atao amiko dia tsy ataoko aminao. Tsy eo tsony koa zay, fa izao tsy mampaninina na manisy ratsy anao aza, tsy mampaninina zany zany rehetra zany. Zay no mahatonga ny hoe misy fivilindanana be de be tokoa eo anivon'ny fiarahamonina.
eto ary de averiny salama isika ahoana no ataotsika mba ahatonga atsika anana fitondrantena tsara, mba hahatonga atsika anana fitondrantena mendrika dia io avery ny mpanao salama io. Telo izy. Voalohany de zao tandremo ilay didy. Ny atao hoe mitandrina de manao eo anoloana ny andrina raha izay ara-baky teny. Io ny andrina de manao eo anoloana ny andrina, manao eo ambany maso zany lay didin'Andriamanitra. Atao ny dikany eo mitandrina de atao anaty andrina koa zany, zany hoe atao ao an-tsaina lay didin'Andriamanitra. Tadidy zany lay didin'Andriamanitra. Tsaroana zany lay didin'Andriamanitra. Betsaka ny olona tsy mahatadidy akory ny didy folo. Be deabe ny kristianina tsy mahatadidy akory ny didy folo. Eny marina moa fa hoe fantatrao le izy, rehefa tononona de fantatrao manao hoe zao le didy folo. Fa raha saina tany sina de tsy tadidy, fa fantatro kosa raha miteny manao hoe tokony fantatrao hoe zao zany didy folo zany. Fa maro ny kristianina tsy mahatadidy ny tsy mahafantatra atao hoe tsy mandahatra any moa de betsaka ny tsy mahalahatra azy. Ny zavatra lojika tsotra de tsotra, betsaka zany. Ka ataonao ahoana moa zany ny atandrina ny didin'Andriamanitra raha ohatra ka tsy fantatro akory ary le didin'Andriamanitra. No zany dia ny salama de tena lay didin'Andriamanitra miorina amin'ny didy folo mihitsy, de ny hoe ataovy eo anoloana ny andrina le didy folo anaka. Zany hoe tadidio le zavatra zay asain'Andriamanitra tandremana. Fa ny faharoa de zao, hoy izy manao hoe ataoko raketiko ao am-po zany. Hoy izy atompoko no iraketako ny didinao mba tsy hantako aminao. Lay hoe atompoko de hoe raketiko, atompoko mihitsy, ataoko toy ny rakitra. Rehefa miteny ny mpanao salamo hoe fo, laibba miteny hebreo, dia tsy inona tsy akory fa lay mieritreritra zay. Lay mieritreritra zay. Zany hoe lay tenin'Andriamanitra zany tsy hoe tandremako, ataoko ambany maso, ataoko ato anaty lofa zao, tiaviko ary ataoko mibaiko mihitsy ny ataoko zany de zao baiko ny fahafantarako ny didin'Andriamanitra. Ny didin'Andriamanitra no fefy mibaiko zay zavatra ataoko sy zay zavatra tsy ataoko. Fa ny fahatelo de hoy koa izy manao hoe ampy ve zay, de izy manao hoe ho saintsainiko ny didinao sy ny lalanao. Ho saintsainiko ny didinao sy ny lalanao. Misy boky kely anankiray zay nosoratana protestanta isan'ny nalaza tena laza, antsoiny hoe Paul Ricoeur. Paul Ricoeur de mpampianatra teolojiana frantsay, protestant frantsay, teraka tany amin'ny taona tany amin'ny ady lehibe telo ambin'ny folo sy sivinjato sy arivo no kely ny ady lehibe voalohany zany maty voaingany izy maty amin'ny taona efa ambadiky ny taona roa sy roa arivo, asa dimy sa enina sy roa arivo izy no maty. Ity antsoina hoe Paul Ricoeur de nanoratra boky kely anankiray zay, Soi-même comme un autre. Tsy de mateviny io boky io. Fa izy de mampianatra ny ataontsika hoe ny fitondrantena. Ary am'zay fomba fanazavan'ny fitondrantena zay de izy manao hoe zao ozy ny fitondrantenan'ny olona ozy na ny fitondrantena ao anatin'ny fiarahamonina de misy lafin-javatra telo ary anankiray am'zany no hoe ny fitondrantena zay mahamendrika ny olona de miorina amin'ny antsoina hoe fifampitokisana na fahatokisana. Fa izay tiako hitariana ny sainao amin'ny zavatra nosoratana de ny hoe ny tena fototry ny faratapiny amin'ny fitondrantena kristianina na ny fitondrantenan'ny olona de ny fananana fetra, fahaizana mametra tena ny amin'ny hoe adidy ny mametra ny tena tsy hanao zavatra tsy mety. Tenenio moa de ny hoe devoir de ne pas, lay ne pas de ny hoe fanaovana zavatra tsy mety, adidy mihitsy zany, adidy mihitsy. Ianao za mahatsiaro hoe raisiko tanana ny mifeny tenako mba tsy hanao zavatra zay manimba
na hanao zavatra zay mandrava ny hafa na ny tenako. Satria ao anatin'io boky Eritratano de teneny manao hoe ny olona nge mety mampidi-doza ho an'ny tenany keo fa tsy mampidi-doza ho an'ny hafa. Betsaka ny olona mampidi-doza ho an'ny tenany fa tsy ny hafa ihany. Ary izay no mahatonga nytony bokin'ny Salamo tony manao hoe odiniko ny lalanao, ny didinao no hosaintsainiko. Ary zay mamarana ilay tenin'ny Paul Ricoeur manao hoe fitondratena de mivoatra manaraka ny toetrandro ka ilana famakafakana, ilana fandinihana isan'andro. Zay mahatonga ny andininy de winy foly hoe odiniko hosaintsainiko ny lalanao. Ny fitondrantenantsika de mivoatra arakaraka ny zavatra zay mety iainantsika. Tamin'ny andron'ny Davida tsy nisy tablette, tamin'ny andron'ny Davida tsy nisy ordinateur, tamin'ny andron'Andrianampoinimerina tsy nisy Facebook. Noho zany de zao nefa ny didin'Andriamanitra miteny mandrakariva manao hoe tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Didin'Andriamanitra miteny manao hoe aza mitsiriritry, ahoana no ampiarako an'izany ao anatin'ny vanim-potoanako ankehitriny. Ny didin'Andriamanitra tsy miova fa ny zavatra nanodidina no niova. De izao mila misaintsaina zany ny ampiarako ny didin'Andriamanitra amin'ny fotoana ankehitriny. Mila misaintsaina zany lay didiny amin'ny ampiarako lay sitrapon'Andriamanitra amin'ny toerana zay misy ahy, amin'ny faritra zay misy ahy, amin'ny kolotsaina zay misy ahy, amin'ny fotoana zay misy ahy. Zay mahatonga ny tipo anao Salamo ty manao hoe ho saintsainiko, ho alaliniko, ho fakafakako ilay didinao. Otika manao hoe inona azy zany ao amin'ny bokin'ny Salamo 110 mahatonga atsika ho mendrika amin'ny fitondratena, ho madio amin'ny fitondratena. De zao ny fototra ataovy hainao aloha, fantaro aloha ny didin'Andriamanitra. Zay le andininy teo manao hoe fitandremana araka ny teninao, manomboka amin'ny hoe tandremana, fantatra lay didin'Andriamanitra. Faharoa, tiavina lay didin'Andriamanitra, atao ao am-po izy, tiavina izy. Ary tsy vitany hoe tiavina fa ampiarina amin'ny fiainana, atao mibaiko ny fiainana. Lidin'Andriamanitra kera ohatra ka ataonao hoe fahalalana fotsiny de zao tena abdi-pahalalana hoe hainao ny dikany hoe aza mamono olona, aza misangatsanga, aza mangalatra, aza manao volombelona mandainga. Nisy tovolahy anankiray anatonan'i Jesosy ny teny manao hoe inona nataoko mba handovako ny fiainana manrak'izay. De hoy Jesosy efa nataony mareto hoe efa haiko hatrin'za fonombola zazy zany. Dia hoy Jesosy ty azy Jesosy, hoy Jesosy manao hoe mandehana amin'ny dino fananao de avia anaraka. De nanjobona terela zala ary tsy rehetra nalaka an Jesosy izy. Zany hoe lay fahafantarana ny didin'Andriamanitra, fahaizana nintsenjery dia abdi tokony ho ainy. Fa izao tsy ampy zay. Zay mahatonga ny andininy faharoa, ny tapany faharoa manao hoe tiavinao le didy, hajainao zany zay lazainy. Ny didin'Andriamanitra manao hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Fa lay zazalahy de tsy nanao an'izay izy. Raha tiany ny namany de zao tiany Andriamanitra de arahany lay didin'Andriamanitra. Saingy lay zazalahy niresantsika ora tamin'i Jesosy teo, kasikan'i Jesosy teo de zao tsy nanaiky izy. Hoy Jesosy hoe am'dio ny fanananao, zay nge dikany hoe tiaviny namanao de omeny malahelo, zay nge dikany hoe tiaviny namanao fa tsy nanaiky izy. Satria nevery fa lay soratra masina lay didin'Andriamanitra de mijalona ho fahalalana fotsiny ihany. Fa ahoana ny tena ampiarana azy? Dingana faharoa zany zay, miaro ny lalana ho amin'ny fahamasinana, ho amin'ny fitondratena tsara, ny fitandremana sy ny fitiavana ny didin'Andriamanitra. Ary ny fahatelo de zao, miezama makafaka mba hampitombo anao, fakafakaina ny tenin'Andriamanitra, fakafakaina ny didin'Andriamanitra, ampiasaina ny saina, ampiasaina ny fandalinana ahafahana mamantatra hoe ahoana moa zany zao ny dikan'ny soratra masina, ny ampiarako ny soratra masina am'izao vanim-potoana iainako zao. Satria ny Baiboly de miteny amiko amin'ny vanim-potoana ankehitriny, fa tsy hoe miteny tamin'ny olona tamin'ny vanim-potoana lasa ihany. Tsy ny finoan'ny olona tamin'ny fotoana lasa no averiko amin'ny vanim-potoana ankehitriny zao, fa ahoana ny tena iainako ny filazantsara am'izao vanim-potoana andro ankehitriny iainako zao. Mitaky an'izay, zay ny dikany hoe ny didinao no hosaintsainiko, ary hodiniko ny lalanao. Ivavaka sika ry havako.
tompo ao misaotranao zahay noho ny amin'ny teninao zay mampianatra anay fa ny lalanao ny sitraponao a no miaro ny dianay tsy ho amin'ny fahalitoana, miaro ny fitondratenanay ho amin'ny fahadiovana, miaro ny tongotray mba tsy enjera amin'ny lalatsarotra ny fakapanahy. Mampahirezana tompo mba ho tia ny didinao, hamantatra ny didinao indrindra ary mihoatra noho zany hamakafaka sy hisaintsaina ny didinao. De mivavaka zay tompo, mampahirezo izahay mba ho tia ny teninao sy ny soratrao masina. Ataovy tia miay noho ny teninao zay ary ataovy sakafo mamelona anay zany satria velona ny teninao. Arovy ny famindranay, arovy amin'ny fakapanahy zahay mba hitondra tena tsara ampiarabelona aminay, indrindra hanaja anao Andriamanitra sy ho tianao mihoatra noho ny zavatra rehetra. Mivavaka zay tompo ho an'ny tanora malagasy izay mandalo fankapanahy maro am'izao vanim-potoana ankehitriny zao. Arovy ny tanoranay amin'ny zava-mahadomelona, arovy ny tanoranay amin'ny endrika fatorana maro isan-karazany zay miparika etsero. Tompo mananontany ny firenenay ny rivo-doza de mivavaka zay ankehitriny sakano zany tompo, ary arovy ny tanindrazanay, arovy ny firenenay. Tompo aza ela fizahatoetra fa mamindrafo aminay, mamelany elokay, meteza ampitsahatra ny tebiteby, ampitsahatra ny tafio-drivotra ianao ary aoka ianao ny aro ny malagasy sy ny fananany. Dia mahatoky zay tompo fa eo akaiky anay manontolo ianao, eo akaiky ny tanindrazanay ianao, ato aminay ianao monina am'tokantrano tsirairay avy antoponay. De meteza tompo hiantra sy hamindra fo ary aro anay noho ny alehibe ny famindramponao amin'i Jesosy. Amen.